ampifaliana riavana malalana zao tsika miona ami'zoandro sabotsy izy zao azona miainy ten'andriamanitra mahafantatra koa ny sakafom-panao antsika amin'teny ity indray iainantsika ho aminareo izay olona voantso mahalalo amin'andriamanitra ray sy voatahiry ho an'i Jesosy Kristy ampitombona ho anareo aneny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana amen. Sabotsy 20 Jolay 2024 imanjina antsika aloha hevitra hoe miara-mandeha amin'ny tompo-andriamanitra ao andeha riavana sy hidera sy ankalazan'andriamanitra isika. Zavatra iray aloha nangatahako tamin'i Jehova izany no tadiaviko dia nitoetra ohatran'i Jehova amin'ny andro rehetra iainako mba ho faly mijery ireo fahasoavan'i Jehova sy mandinika ny tempoliny. Fa hanafina ao an-trano fialofany amin'ny andro fahoriana izy, ampihery amin'ny fiherena ao andainy izy, hanahantra ao eny ambony vatolampy izy, koa dia hisandratra ambony fahavaloko manodidina ahy ny lohako, ka hanatitra fanatitra iobina ao andainy aho, hihira sy hankalaza an Jehova aho. Amen.
Hivavaka isika. Andriamanitra marina ianao. Ary ambarany soratra ao tokoa fa ianao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Mankalaza sy mitera ary me voninahitsy narinao masina izay noho izany Tompo. Noho izany fahamasinanao izany. Tompo, mahatsiaro ny tenanay koa izahay, fampanota. Ko mandoalika eo anatrehana miaiky mifahadisoanay, mamindraha fo aminay, eny mamelany ilokay. Fanamasonao, midira, manjaka ty anatinay amin'ny fianona ny teninao, kiara-mafisanay, avozanay, ny amin'ny finoana, zay fo aminay kaizanay mitombo ny amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ho anay. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay ilay tomponay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ravana malala no mofinainao antsika amin'ity nitya, dia hito aminao ny epistily faharoa soratan'i Jaona, ka ny andininy fahafito ka hatramin'ny faha 1:12. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Fa maro ny mpamitaka efa lasany amin'izao tontolo izao, dia ireny tsy manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy. Izy no mpamitaka sy antikristy. Mitandrema ianareo fa andreo mavery izay namononay tena, fa mba andraisan'ireo valim-pity tanteraka. Izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra ao amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana Andriamanitra. Izay mitoetra ao amin'ny fampianarana dia izy no manana ny ray sy ny zanaka. Raha misy olona mankeo aminareo ka tsy mitondra izao fampianarana izao, aza mampiatrano azy na miarahaba azy akory. Fa izay miarahaba azy dia miombona amin'ny ratsy ataony. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy. Laizanao mampitombo ny finoanao amin'ny alalan'ny tenin'ny zomeny. No firaina renesika teo, Jaona faharoa, dia andininy fahafito ka hatramin'ny faha 1:12. Epistily nosoratan'i Jaona izany ravana, milaza ny amin'ny faharetana, amin'ny marina sy ny tsy andraisana ny mpampianatra sandoka. Ka ahoana izany olona mitandrina amin'ny mpamitaka izany? Mahazo valim-pity izay ry havana. Rehefa mitandrina ianao, rehefa miaro ny finoanao ianao, dia mahazo valim-pity. Dia hoy ny andininy fahavalo, fa mba ho andraisanareo valim-pity tanteraka. Ambaran'i Jaona apôstôlety ry havana fa maro ny mpamitaka, mpanao fampianarana diso izay mampianatra ny olona fa tsy tonga nofo Jesosy Kristy. Ny taona ny mpino tsy ala amin'ny filazantsara nefa Jaona fa efa tonga nofo Kristy, ary sasatra nitory sy nambary izany izy. Ka izay mino fa efa tonga nofo Jesosy Kristy no andovany fiainana marak'izay. Fiainana marak'izay ry havana no valim-pitian'ny olona tsy voafitaka sady niady ary naresy ny fampianaran-diso. Maro ny fampianaran-diso izay efa miela ankehitriny ka mila fitandremana sao voafitaka, sakana tsy ahafahana mandova ny fiainana marak'izay ireny. Koa dia ahafahana mahazo ilay valim-pity lehibe dia ny andova ny fiainana marak'izay dia izao minoa fa efa tonga nofo Jesosy Kristy. Ny olona mitandrina amin'ny mpamitaka an'keo ravana dia izao mitana ny fampianarana, izany ny andininy fahasivy. Izay mitoetra ao amin'ny fampianarana dia izy no manana ny ray sy ny zanaka. Ireo mpanao fampianarana diso ry havana dia tsy olona avy tany ivelan'ny fiangonana akory, fa olona avy ao anatiny ihany. Ireo olona ireo no voalaza eto fa tsy nitana ny fampianarana nomena azy, satria efa niala tamin'ny fampianarana marina, dia tsy manana Andriamanitra ray sy ny zanaka intsony. Ny olona mitana ny fampianarana araka an'i Kristy ihany no manana Andriamanitra ray sy zanaka. Ary ny olona izay efa niala tamin'ny fampianarana marina dia efa niala Andriamanitra ray sy ny zanaka. Koa raha tiana ny anana fiombonana mandrakariva amin'ny ray sy ny zanaka dia tsy maintsy mitana fampianarana marina izay nomeny antsika. Azony ny fampianarana araka an'i Kristy. Izany ry havana no afatra ho anao dia ho voninahitr'Andriamanitra ery ihany izany. Andeha hivavaka isika. Tompo, nisaotra ny mofinaina nomenao anay, izay manazava aminay fa misy ny mpampianatra sandoka, mpampianatra diso. Fa mila mitandrina amin'izany fa mahazo valim-pity izay mitana fampianarana marina. Misaotra anao izay, mahalalana izany. Tompo, manolo tena ho anao ary izay manavao ihany koa, ka miaraka aminao amin'ny androm-piainanay rehetra. Dia tao io ny fandroany tenanay ho anao amin'ny fiainana amin'ny famonjena nataonao anay. Tompo, tao io ny firenenay, esao ny nosinay, homba ireo manandraikitra amin'ny fitsaboana kanasitranina ireo marary, ampiarezanao ireo manamanjo, anohanareo mareo fisikola ihany koa, ary homonjenao ireo mahatra sy sahirana. Tao io ny asany sy ny fiazakazahanay, fianarana, ny fikasanay rehetra.
ny vavaka dia teo anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra anay, ilay fantsangana tamin'ny maty, eny nonona taminay koa, sady efa nampiandrinay ny vavaka manao hoe: rahanay io zay any an-danitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra, noho ny anio izy anona saza ao anay, ary mamela ny helikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha izao finoana ry avana ny tsodrana todranao amin'i Jesosy Kristy, azonao manana farantenana ary arovananao koa. Andriamanitra ny faharetana sy ny finoana ny ampirahevitra anareo ka ny Kristy Jesosy. Bosaina iray sy vavy iray narano mankalaza Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy tombontsika, hatramin'izao ndraika ho mandrakizay. Amen. Dia ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.